raha ny hevitro no antaninareo hoe miaizy tsika amin'izao fotoana izao ny amin'ny raharam-pirenena dia iteny mahitsy sy marina ho tsy mbola izao mihitsy ilay atao hoe refondation, tsy révolution mihitsy ny zavatra mitranga, fanesorana sy fandrodanana ny fitondran'ny Andry Rajoelina no misy, fa ny révolution nandrasana dia taoriana ny fanesorana ny Rajoelina izay hoe manao remise en question ny système. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia fitohizan'ny système teo aloha ihany, fa maskena amin'ny alalan'ny cosmétique na refondation. Make-up zany no atao amin'izao fotoana izao e. Cosmétique na refondation, asiana étiquette hoe refondation, fa tsy refondation satria tsy mikasika ny fototra, tsy mikasika ny ady fototra, fa manao karazana travail d'entretien, manao peinture, ohatran'ny hoe trano navaozina nefa tsy navaozina fa ny loko fotsiny no soloina. Ny tena refondation dia ny rupture totale amin'ilay système teo aloha. Or ny zava-misy amin'izao fotoana dia isika mbola greffena eo amin'ilay système teo aloha mba ahafahana mahazo an'ilay reconnaissance foana. Io foana mantsy no indraindraina reconnaissance miainga avy amin'iza, reconnaissance miainga avy amin'ilay système teo aloha. Dikan'izay tsy hanao refondation mihitsy nareo. Manova tête de dirigeant no atao, manao effet d'annonce, oui, fa jamais lasa en profondeur. Mais ny excuse ny sous-entendu fotsiny dia ny hoe mbola voaray volana zay. Raha izao, tsy hoe raha izao fa raha ny zavatra hitondrana azy amin'izao fotoana izao dia na omena herintaona aza na roa taona dia tsy hisy zany. Tsy ny filazana fa hanao concertation nationale no anaovana refondation, fa ny contenu ty miandro koa ho avy ny concertation nationale zay efa nilazain'ny filoham-panjakana. Tsy ilay boîte le contenant no zava-dehibe fa le contenu. Sao dia ny folony fotsiny marevaka be hoe refondation, fa ny ao anatiny dia fanohizana ny teo aloha ihany. Dikan'izay zany raha izay no antaninareo dia zao hoe mbola tsy tia le izy. Antsika voka malagasy mbola tsy tia ilay révolution nandrasantsika, nantena itsika. Kizahay zany raha miteny hoe gardien de la révolution, tsy gardien n'ilay zavatra nisy teo zahay, fa gardien mieritreritra ilay zavatra tokony nisy taorinan'ilay zava-nisy teo. Mbola averina indray ny fanesorana ny Rajoelina sy ny firongony no nisy teo, fa tsy refondation. Manao refondation zany trongisina ny bulldozer aloha le zavatra teo, zay le natao teo, ary bravo be. Fa refondation manao hady lavaka, tsy manao hady lavaka tsika zao, fa eo ambonin'ilay zavatra ny razena ihany dia mbola eo le ambokambon'le grava, dia eo no manorana trano. Dia iny no lazaina amin'olo hoe refondation ty. Non, tsy refondation natao eo fa construction fotsiny. Dikan'izay zany dia la révolution est à venir. La révolution n'est pas encore aujourd'hui. Lazainay mazava eto zany, ka mba hatonga ny position-nay ho mazava, anjarany tsararay mi-interpréter zany iteninareo mpanohitra tsy maninona, io moa amin'izao matahotra mihitsy ny olona raha voatonona hoe mpanohitra. Tsy ny appréciation ny olona no zava-dehibe aminay, fa ny vérité. Ary tsy ny fametrahana anatina case no important, fa ny amin'ny contenu. Noho izany dia manao antso avy zay hoe ilay nanesorana ny teo aloha dia tsy refondation. Raha mbola manohy ny système teo aloha, mbola connecté amin'ilay système rehetra teo aloha, dia tsy refondation nanarana zany. Zay mazava angamban'izay ka dia eto zany zay dia mbola
hiandrandra sy manofy ary manantena hoe rahovena ihany lay tena révolution. Farany ho anay tsy misy refondation raha tsy misy sevrage amin'ny système rehetra teo aloha sy ny partenaire rehetra teo aloha ary mametraka ady fototra vaovao sy lalana vaovao izay natao hoe souveraineté, souverainisme. Resaka fotsiny akoatr'izay baratinage fampandriana adrisy hoe calme calmant nous-mêmes, effet d'annonce fa io etotsika ifakahita on se donnera rendez-vous zay ne mahandry fatadidio ty teny ty tsy izy io tsy io les refondations cosmétique fotsiny io zay le teny hoe souverainisme ihany raha toka vonona nan'olo zao fanovandrafitra nanay indray tena hoe souverainisme aloha après le souverainisme zay vao mametraka fanovandrafitra après fanovandrafitra zay vao mieritreritra ny olona zay ho atao na ny zavatra tranga teo ny famadika ny olona ny napetraka mialoha zay vao mieritreritra fanovandrafitra raha isy ary ny souverainisme tsy misy miresaka fa de atao zay mahafaly any zareo communauté internationale atao zay mahafaly zareo ikarakaratsika zareo zay dommage mirahasoantsika rehetra ny eto amintsika aloha mbola tsy zay tena za zao mahita sy ty misy anankitelo zao le Irmara miverinao amin'ny assemblée nationale de anisan'izany ministre ny fanabeazam-pirenena ministre ny ponina eo ihany koa ny ministre ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha zany hoe solombavambahoaka lasa solombavambahoaka indray zany izy ireo ny fiverenany eo aloha tsy mahafa raha ohatra ka misy casserole nanaranaraka azy tamin'ny fotoana natao amin'ny gouvernement tazy iny aloha zany tsy mahafaka le sao de ao de hoe manana immunité de anao zay tiany atao fa ity koa zao mba fanontaniana apetraka ry tehina kely Irmara moa ry zareo iny moa le Irmara hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina zay le izy Andry Rajoelina zao vazaha de io rehetra miaraka amin'ny vazaha zany ahoana moa zany zao ny amin'ny atoko plateforme io satria vazaha zany satria Andry Rajoelina tsy gasy eto zay le izy isika rehetra miaraka amin'ny vazaha fotsiny hoe gasy fa izy vazaha frantsay fa ahoana zany fipitraky ny lalàna momba an'izany tokoa ny satria tena ohatrany hafafa be zany hoe misy vazaha zany zao lasa hoe lehibe ana tokoa aty Madagasikara ohatrany hafafa be zany olona mitombona vela volana parlementaire sy lay anarana izy ny tokony afaka nazavana zany aloha Irmara misy député maromaro juriste de mba antanina ohatrany zao ry Imbikerilaza ahoana ny fanazavana zany ry honorable Imbikerilaza hoe lehibe anareo zao frantsay nefa nareo ao anatin'ity faharoa de raha resahana moa zany zao concertation nationale le resahana de ao batily zany hoe retsy moa zany alao koa zay mba mandray anjara izay Irmara lasa concertation internationale miarabe affaire nationale aloha dawar na zany tiako mba apetratatatiana ndray de momba amity rahany commune Parinarivo fitsaranandafavy commune Parinarivo raha zava-misany rahany commune Parinarivo io ministre ny fitsarana io manana tena fofo mazava atao raha mipatra sy ny sotsoravalomanina amin'ny zava-misy de moa le zavatra de va amizay an'le resaka fitsarana tena ohatrany tamisy bona tany an-dafo manao anaty Facebook zay ministre tena nisany toana bona araka visika fanintiny de tena za tena manao anazy ary tao anaty Facebook izy mitovavambola manandresy mazava itodravalomanina fa mandala boaty arla manato raha eo zany a mampametra pantalina hoe inona zany mbona mampitarasiko any fitarany ary eo gany manaprofina hoe misy membre avato bangabisaka fanoana ny zava-pira falalako ary tena mitady teapateandrony sy mitireko mitarany fa izy hoe nasery ny Andrazela de naserina koa ny firongona ary be leraka mantena tamin'ny fifidianina be tamin'ny député tamin'ny bentarany
lany volamantarena natopadazy ary laty fa tena avaky le fitondrana avira fitotavao tena nitsy matsimipetraka raha tikarakarkare za ty mba hoe ao aratofanavao zany hoe tena hoe tena mba aloha ka tena lany vahoaka fahatarany le voalohany le fotony amle commune fotony satria raha olona tsy lany vahoaka te no lany iny fifampasinao azy zay ao zany ako any sarako esoro amareny andrefatofony olona afafasaina sy afaraparaty mikasika andrarana tanyreo renivohitra eny amin'ny fitsarana izy zao de tsika moa zany hoe rehefa any amin'ny fitsarana ny raharaha de miandritsika tsy manisy ady hevitra betsika mikasika an'iny a de ho hitantsika eo ny ary ny fahefanapana zay le isan'ny adiavana ihany koa hoe ny fahefanapana tanteraka sy ny fitsarana tsy mifampitsabaka tsy mifampitsabaka de zay le izy tsy afaka hibaiko zany nare amin'ny andany hoe fitsarana moa zany namerina an'izy hoe tena anao fanadidina lalina momba n'le raharaha de miandritsika zany satria ny faneho-kevitra nge ohatra ny faneho-kevitra rehetrarehetra reny ohatran'izany zao maro ny zavatra ndraisahan'le ministra resahanao zany fony izy mbola tsy ministra momba ny prime ministre am'izao fotoana zao fa rehefa milasa ministra izy de nazo lazaina fa nanitsy ny fomba fahitany ny raharaha satria hoe fomba fijery ivelany ihany a no nahitana l'izy fa rehefa tena marandinika sy ny eritreritra sy namakafaka izy a ary malala an'le olona dia misy fanazavana hafa netiny momba an'izay de tsika tsy hiditra tarozaka be momba an'iny a fa akinina am'le efa androny everina fa te hijory ary te hanaporofo ary tokony hanaporofo an'izany fa tena maleo tena ny fitsarana malagasy a ary antoka an'izay mba hisy iverenany fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ary zava-dehibe ihany koa zany ao amin'ny lafiny ataontsika hoe andron'ny fandraharana mba ho tosika ny toekarena ho raisina aloha ty antso manaraka ty manao ahoana tompoko salama eny tompoko asotranareo nandrende mandeha satria fotoana moa tsy voavidy volana ray seconde ary ataoko ahoana fijery-lojonjofireny de mampita crédit de mba mandray anjary de izy tsy teniko fa tenanao tokako teny foanana de tsy miova zany ma tsy nantso hoe labe ary de mbola io ary arakaraka ny indalina fotoana mahamariny miboko teny foanana hoe manity ze diso manana de zao ray zao ohatra hoe tsika zany mba hoentiko am'izay famovana hoety tsika io zany hoe asorina ny fiananana fa jeretsika ngefa ny zavatra iainatsika de fiananana daholo nao polisy fiananana na zandary mofirofirena miny de tadiditsika fa ikolonila ny foro mijery azy ray andro talohan'ny anana de nalainy izy kandy de izao ny tenenina zao izy lasitiboko tonga de hiasa fa no le lalàna mihitsy izy de atao zany le fianana de nefa zao raha vo miny iny de vanitany de le fanarantsy tsy mihiny resaka de mandray resaka vo miny ina tonga de tena am'izay tsapay ny alay fanara de zay zany namana initiative ary le olona de no le testa be dehibe de misela zavatra be dehibe azo zany na tonga le kolonila miteny hoe azo fitazina de miankafiko zany hoe anao zany programa sy enganena tetsika de mivavaka ho an'izay fa raha mbola atsabakitsika hoe mian'io izay izy de zay zany a fahatarina zany tontolo iny de za